Kingam-panahy nampitondro aloha teny hoe mpangalabady. Isika lehilahy sy anareo vehivavy ao anatin'izay ho an'ireo izay mpangalabady, manararaotra ny an'olona, vetavetaina sy tolotolomana, misy tsy mba tratra fa miara-miafina, ka mifanao ny ataony ao anaty maizina, tsy mahalala ery ireo tompom-bady, ny fifampizaran'izy ireo fafinaretana atsy ambadimbadikatsy. Tena efa misy tokoa ny mangery marivo tototra, izany hoe efa tsy miala lavitra intsony fa efa ao ambadiky ny dosa, ka dia entana efa may izany no miditra ao an-trano, ary zava-misy hatrany izy ity fa tsy mba anganoangano. Mitandrema isika amin'izany rehetra izany. Eny fa na dia lehilahy io ary koa ny vehivavy, koa samia mifampiambina mandrakariva mba hahatsara ny fiaraha-miaina indrindra. Fa ireo mpangalabady tena efa sahy loatra, ary ireo manaiky ho angalarina koa ty efa tafahoatra, ka mahavita ny manao fanitsakitsahana. Eny aza fa na efa maro anaka. Misy dia efa eny an-tokotany manao tafilanitra eny an-toerana mangingina ireny, dia milaza ireo hono fa izany no tena fahasambarany, sy misentoseto mihevitrevitra ery eo am-pananaovana. Maro ny efa tratra fa hoe tsy hanao intsony, kanefa ilay izy toa vao maika mahatafiditra ny fony. Very maina fotsiny ho an'ireo mamela heloka, zavatra mafy be ohatr'izany izay nampalefahana ny eritreritra. Ny sasany koa mamono raha mahatratra, fa tsy mila fifonana izany fa tonga dia atao maratra. Io tsy mijery hoe androany andro lahady na andro sabata, fa tonga dia potehina sy atao mibabababa. Izay ilay izy koa samia mahazaka. Ho anareo mpangalabadin'olona izay tratra, mila alaim-baraka. Fa nga vitan'izany fa tena migadra, na ireo manaiky angalarina io satria olona hafahafa. Ahoana loatra ny an'ireo mbola tsy traingo, mitoha-trano satria tsisy maharaka. Tandremo koa nefa fa efa mandady zao ny trambo, ka raha sendra mifanena aminy eo dia ho latsa-datsaka toy ny ireo vary raraka. Toy izy ihany ary fa ho hitanareo, fihinananareo vadin'olona isan'andro io ry zareo, fa nga rehefa mahay mangala-pihinana dia hilamina foana fa hoe tsy maninona. Ary anareo manaiky angalarina koa dia tena mpangalabady, satria misy amin'olona ekenareo reny koa efa manana ny andefy mandry, fa mety voasarika izy ireo amin'ilay fankam-panahy, ka nazahoana rafy. Noho ny antony maro angamba nahatonga izany, mba tsy lazako koa ny hoe fomba fitafy. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga.